fampianatra apikaroka na CSS tsy emotra hatramin'ny farany. Valonjato sy arivo miliara ariary ny vola maloto mihodina eto Madagasikara hoy ny Samifina. Fividianana 320 mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Finaritra tombokilasy sy tombovavy ampifaliana sy ampitiavana indray no iarabananao manaraka ny fahitalavitry ny NBS amin'ny ity alina alakamisy 12 Mey taona 2022 ity. Manasanao tombokilasy sy tombovavy anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fanatsidika tena anaty ny lohatenim-baovao teo dia itoy atrandry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa maty raha ny fanambarana nataony CSS raha minimanao be mareniny sy tsy mandray andraikitra amin'ny fitakiana ataony fitondram-panjakana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy mety mivany olona ny mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka mandrakity ny androany. Efa maro ireo antanatohatra sy fionana natao tamin'ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ny firenena na ahafahana ny taraina sy nanazava ny mahakasika ilay lalàna 2024 tsipika 820 momba ny fizankan-tenan'ireo université sy ny toeram-pampianarana ambony ary ny fobe-pikarohana nasionaly izay nolava ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana saingy nandamoka sy tsy nahazona valy ny mahafapo izany hatramin'izao. Tandondoza ny hoavy ny fampianarana ambony ary teraka fikorontanana sy fahatarana ho an'ny mpianatra izany raha nambaran'izy ireo saingy tsy lefitra kosa manoloana marary azy. Tsy mbola mipetraka amin'ny toerana sahaza azy ihany koa ny mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka ka antony iray ahafahana manatsara izany io lalàna takin'io ranona ao mafisin'ny filohany. Tokony apetraka amin'ny toerana sahaza azy izy mba tena hisehatra tokoa amin'izany hoe asa fampianarana sy asa fikarohana. Fampianarana tsara kalitao mamaly any filan'ny fampianarana eto Madagasikara, fikarohana tsara mamany olana entina mpandrosoana ny Madagasikara. Raha mipetraka tsara zay dia fantatritsika tsara fa miroso ary tsy misy intsony zany atao hoe olana eny anivon'ny anjerimanontolo zany. Hoe mbola tsy tena malalaka zany hoe ny mihena le fahalalana maneho ny asa fampianarana sy fikarohana. Eo ihany koa tsy fampiny ny fampitaovana na ny fanampiana izay atolotry ny fanjakana mba ahafahan'ilay université na ilay fikarohana tena hiasa karohany tokony izy. Izay no mahatonga ny mbola veloko ihany io lalàna io ilaina satria rehefa manana ny autonomiany izy dia afaka mitady misehatra hivoatra kokoa zany ho hitady partenariat na fiaraha-miasa amin'ny any ivelany na eto an-toerana mba tena natsarana ny fampianarana ambony. Ankoatra io no amafisin'izy ireo fa tsy sahaza ary tsy mendrika ny mpiasa-panjakana ny fahatarana diso tafahoatra sy matetika amin'ny fandoavana karama toy ny mahazo ireo mpandraharaha eny anivon'ny université. Tsy tokony hanaovana fanandramana eo amin'ny digitalisation tsy voafehy ihany koa ny mpianatra. Mpiasa ohatran'ny mpiasa rehetra ny PAT na eto Antananarivo na any amin'ireo faritra hafa dia tokony mba handray ny karama ny ara-potoana izy ireo ka tokony niezaka zany hijery vahaolana maharitra izay tompona andraikitra rehetra tandrify amin'izay. Tovy amin'izany koa ny fanomezana ny bourse ny mpianatra. Aoka tsy hanaovana andrakandrana ny mpianatra amin'ny fanaovana ny digitalisation satria misy efehan'ilay izy fa zavatra tokony efa mipetraka tsara satria raha ny hitantsika zao dia natory teny amin'ny poste mihitsy ireo mpianatra ny faritany Antsiranana ny andry an'izany bourse zany kanefa tsy tokony ho aseho zany ary tokony ho mahamenatra zany raha ohatra ka ny olona izay beazina hitarika firenena hampandroso an'ity firenena ity no hijaly ohatr' zany eo amin'ny fanatanterahana ny fampianarana sy fianarana izay ataony. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa saika miray feo amin'ity fitakiana ity avokoa ny CSS manerana nosy isinjery todika ataon'izy ireo amin'ny herinandro avy io ary notsindrin'izy ireo fa raha tsy mbola misy ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana dia ahina ny rosoana amin'ny fitokonana lavareny. Mijany eo amin'izay vaovao izay atrandry toerana nahitana hetsika fitakiana foana tatoato ny any amin'ny université Antananarivo ary saika tsy mbola voavany tompona andraikitra avokoa ny akamaroan'ireo fangatahany ny mpanao fitsiketsehana. Ho an'ny mpandraharaha ny PAT manokana izao dia mahatsiaro voafitaka tanteraka izy ireo manoloana ny filazany ministra Pierre fa andoavana ny karaman'izy ireo volana aprily androany kanefa tsy mbola nivoaka akory zany. Matsiaro ho atao ankilabao raha mita amin'ny mpiasa-panjakana hafa ihany koa ny PAT raha ny fanambarana nataony androany. Onjalalaina Renève Manana eo amin'ny sariny Mathieu Prince.
manoloana ny filazan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny amin'ny andoavana ny karama ny PAT androany dia nilaza ireo mpandraharaha fa tsy mbola nivoaka androany akory izay karama izay ary mahatsiaro voafitaka sy diso fanantenana izy ireo. Efa naharitra tapabolana izay ireto mpandraharaha reto no nanao hetsika fitakiana karama saingy izao tsy mbola nivoaka izao ihany izany na dia efa tokony tamin'ny 20 ny volana aprily aza no andraisana azy. Nanamafy ny PAT androany fa ny fandefasana ny karaman'izy ireo any am-postra no mahaela ny famoahana azy ka takian'izy ireo araka izany ny any hafanganana izay dingana arahana izay. Miteraka olana ara-tsosialy ho an'ny PAT izao tsy fifandraisan'izy ireo karama izao raha ny fanazavana hatrany. Mbola mitoy aloha izany ny hetsika mandra-pavoray ny karaman'izy ireo. Tena efa tena makaleo le izy ary hoe tena reraka amin'ny PAT ny université. Ny zatra takiana izao dia mba fampitoviana zo aminay ampiasam-panjakana rehetra satria amin'ny PAT ny université ohatry ny tsy mpiasam-panjakana mba ampitovio ampiasam-panjakana rehetra ny PAT ny université fa tapabolan'izany tompoko tena atao hoe tena betsaka ny olana ao anatin'izany ao misy marary ao ny rehetrarehetra fa dia mitrosa raha mbola misy afaka nitrosana ny tsirotrano dia hita mihitsy hoe betsaka nefa tsy mihinan-kanina tsony anatin'izany fijaliana efa najanona tsy niandra mpianatra ny jirama efa tapaka be dia mihitsy zatra mitrango anatin'izay tapabolan'izay mbola tsy andro any zany aloha le volan'ny PAT. Matsiaro ataony mpitondra ankilabao izy ireo raha mitaha mpiasam-panjakana hafa angatahan'ny PAT araka izany ny ampitoviana ny fandoavana ny karaman'izy ireo ampiasam-panjakana hafa. Maninona moa ny any amin'ny ministera hafa eo amin'ny le 20 farafatarany mandray karama nefa mpiasam-panjakana mitovy aminay samy enregistré ao amin'ny ministeran'ny finance avokoa ny listreo mpiasa ireo ka maninona izahay no atao tara karama lava ohatr'izao andrasana hitako foana izahay vao hamoaka ny karama ianareo tsy vitany mitaka izahay fa mbola arirarirana ary omenareo fitaka foana. Nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 fotoana nandefasana ny karaman'ny PAT tany am-postra no nisy ny fahatarana trany amin'ny fandraisan'ny mpandraharaha karama. Mpiasa anjatony moa no voakasika ity fahatarany ny fandraisana karama ity. Eo amin'izay vaovaon'ny fampianarana izay hatrany dia iroso amin'ny fividianana izay ho filohan'ny fikambanana mafamisy ny volana jolay ho avy izao. Fikambanana ivondronana mpianatra, mpandraharaha ary mpampianatra avy eto amin'ny faritany Antananarivo mikendry ny fifanampiana amin'ny sampianatra eny anivon'ny Anjerimanontolo fanadihadiana. Ny arivo lahy tsy matindray andro izay no targetra ijoroany fikambanana mafami ivondrona ny mpianatra mba raha tonga ambony mpiasa mpandraharaha mainto milaly eto amin'ny faritany Antananarivo. Ny ankamaroan'ireo mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo dia avy eto Antananarivo avokoa. Maro amin'izy ireo no misedra olana mandeha irery tsy misy mpiay amin'ny fanatondrosana ny fianarany. Tanjony ijoroany fikambanana manoloanjany ny fanohanana sy fanampiany rehetra anatrarana ny tanjona mba ho tena lasa olombanona manana ny maha izy azy. Misehatra manokana ny Andohany tao anatin'ny resaka fifanampiana na fiombonana amin'ny fianarana ety amin'ny tontolon'ny université. Tonga ny tateo aoriana efa nihitatra lizy dia efa ao daholo na ny mpiasa na ny mpandraharaha na leo mainto milaly izay efa le nitarika anazy teo aloha mivondrona atao fikambanana satria raha mahita ny atsika ny atao amin'ny université Antananarivo lazaina fa anisan'ny université lehibe indrindra. Ny ankamaroan'ny mpianatra eto dia mpianatra avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Ahoana ny ahafahana mifanampy mba ahafahan'ny mpianatra mba ho tafavoaka ao anatin'ny resaka fianarana indrindra koa ao anatin'ny resaka sehatry ny asa rehefa tonga ny fotoana. Efa ny taonany maro no ijoroany ity fikambanana ity ary ny taona 2024 no nisy ny fividianana farany ka tokony havaozina ny taona 2024 lasa teo. Tsy tanteraka nefa izany no ny fisiany valanaretiny ka izao vao irisoana amin'ny fividianana izao ny birao hitantana izany ka ny sabotsy 13 jolay ho avy izao no anaovana ny fividianana raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray daty anisan'ny nanamarika ny tantarany Madagasikara ny daty ny 13 Mey 1790 ary lova maro no navelan'ireo mpitolona tamin'izany ho an'ny taranaka aty aoriana. Efa mihamara nefa amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena indrindra fa ny tanora no tsy mahafantatra intsony izay tantarany 13 Mey 1790 izay. Fanadihadiana nataony onjalalaina Ranevmanana eo amin'ny riran-tsariny Mathieu Princy. Maro samihafa ireo hetsika ankalazana ny 15 taona ny tolon'ny mpianatra tamin'ny 13 Mey 1790 natao ampahafantarana ny tantara sy ny zava-misy tamin'izany fotoan'izany ny tanjony hetsika. Mihamaro tokoa mantsy amin'izao fotoan'izao ny olom-pirenena indrindra fa ny tanora no tsy mahafantatra akory ny tantara ny 13 Mey 1790.
daty manan-danja eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny 13 Mey 2017 ka tsy tokony ho adinoana izany. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izay hetsika fankalazana izay ny fampiratiana antsara ireo zava-misy ny any amin'ny mpianatra tamin'izany fotoana. Tanjona ny hameloma maso indray ny tantara mba tsy ho adin'ny taranaka aty aoriana. Mbola misy lova be da be napetraky ny 2770 raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny fanagasiana sy ireo fazarana amin'ny fanaovana politika. Ampafantatra ny olona aloha hoe inona marina zany satria amin'izao tsika miteny zao raha miresaka momba ny 27 tsika dia efa somary very ao anatin'ny lohan'le taranaka ty aoriana hoe inona marina le zavatra antranga. Eo amin'ny fampianarana dia ilay hoe fanagasiana. Ny ady tamin'ny ny tolona ny zavatra noresahan'ny mpitolona dia ny hoe anatsara ny fampianarana fa fanontaniana no avaliko an'izay hoe ny atsara ve ny fampianarana tarinan'ny 2770 zany hoe misy taketra maromaro tsy hoe taketra zany fa lova no lovaitsika tamin'ny ireo mpitolona ireo. Maro ny lova navelany daty ny 13 Mey 2017 indrindra ny teo amin'ny lafin'ny fampianarana. Raha ny zava-misy atao amin'ny firenena amin'izao anefa nojerena dia toa very momoka fotsiny ny tolona natao tamin'izany fotoana izany. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray dia misy indray ny lamina nivoaka mikasika ny fifamoivoizana eo Analakely. Ici rond-point vaovao iforona manoloana ny super musique ka mifindra any ambadiky ny pavillon ny fiantsona ny taxi be eo Andohana Analakely. Foana ihany koa ny fiantsona ny zotra 119 eo Ambojatovo. Tsy misy intsony ny fifanenana manoloana ny rids ary tsy maintsy mihodina ny rond-point eo amin'ny super musique Analakely ny fiara avy any Ambojatovo hiazo Ananosy. Miazo ny tunnel Ambohidara ho any Anosy. Miakatra ny Rex raha ho any Antaninarenina. Ny fiara ho any Ambatonakanga Faravohitra Amparibe dia mandalo ny Collège de France ary mandalo eo amin'ny planète Ambojatovo. Ny fiara avy any Ambondrina sy Faravohitra tsy maintsy mandalo ambadiky ny ministera ny fitsarana ary mahazo ny rond-point vaovao Anosy raha ho any Analakely. Amin'ny alahady izao moa no voalaza fa anaovana ny andrina makasika izay fanovana izay. Fa mitohy tsy miato ny fanentanana ny olom-pirenena Hosay Itorika sy Taraina manoloana ny herisetra atao amin'ny malana ny mahavavy Tatoato. Isan'ny mikely soroka amin'izany fikambanana maro tsy miankina izay sady mandray an-tanana ireo ianjadiana izany no manoro ihany koa ny dingana izay tokony ho ataon'ireo olona hiarany herisetra. Avitra Solondrabe sy Manofra Andriamalala no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Efa nahita mpitombony ny fanatonana ireo mpisehatra maro miandraikitra ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalahy na ny mahavavy atao amintsika amin'izao. Mianda miambavy mihitsy izy ireo araka ny fanazavana no efa tonga makatoro-hevitra sy mamantatra ny zony izy ireo. Antony lehibe misakana azy ity ny tsy fahampian'ny fampahafantarana ny zo ananany tsirairay mifanandrify indrindra amin'ny karazana endrika herisetra izay mianjady amin'izy ireo. Efa maromaro ny olona no manao signalement aty aminay association sy mouvement misehatra ao anatin'izay resaka VBG izay. Ny anjara asanay dia eo amin'ny orientation. Izany hoe mangataka sosokevitra aty aminay ery zareo amin'ny tantarany nanjo azy dia izahay miteny hoe misy centre ery tokony andehananareo dia na mila mandeha mitory ary amin'ny polisy anareo na mila makary amin'ny brigade féminine. Fa ny endrikely ary ny tena mampalahelo dia isika malagasy mihitsy no tsy dia zatra amin'ity resaka manao plainte ity satria mitandro an'ilay resaka fihavanana. Eo ihany koa ny tahotra sy ny hena maso eo amin'ny fiarahamonina ka antony mampirongatra ny herisetra. Maro ny endrika herisetra miatra amin'ny lehilahy na ny vehivavy iray. Ankoatra ny fanorona ny dingana izay arahana amin'ny fametrahana ny fitoriana dia mandray anjara amin'ny fanampiana ara-psikolojika ihany koa ireto fikambanana maro ireto. Soutien psychologique no tena ataonay satria mijanona foana hatreo amin'ilay hoe aleo anonyme ihany ilay izy saraner zay raha mba nisy mihaino. Dia efa atoro anazy nefa ny hoe ireto daholo ny zoanao manahoana rehefa tonga any amin'ny fitsarana. Mbola tsy tonga any akory izany ilay olona niaran'ilay herisetra na ny fianakaviana izay manontrona anazy dia efa misy an'izay blocage izay eo satria efa apetraka foana ny fanontaniana maromaro dia manano sarotra tena atsorina ny marina fa manano sarotra ny fanarahana an'ireny trangana herisetra ireny noho izay
tsy fahafantarana ny zo zay noho izay fitandrona ny fihavanana izay noho izay fatahorana fahafambaraka izay ihany koa eo amin'ny fiarahamonina. Tsy mbola manana antotanisa maro-potitra isika eto Madagasikara mikasika ny herisetra izay manjady amin'ny mahalana amin'ny mahavavy. Hita taratra fotsiny alohatreto fa mitombo ireo isan'ny samijoro sy mitaraina eo amin'ireo tambazotra tserasera ka manaitra ireo tompona andraikitra isantsokajiny sy ireo mpisehatra ny fotony. Entanina ho toy izany ihany koa ny eny anivon'ny fitsarana izay antoka lehibe tsy azo tsonitsoniavina mampalaina ireo hiaran'ny herisetra tsy ho samy toroka. Tsara ny manamarika fa nisy ny adevitra no tanterahana tetsy Ambatonakanga zady amin'ny mahalana ny mahavavy. Vaovao fanatanjahantena kosa indray efa vonona ary atolotra tsy ho ela ny filohan'ny FMF izay mifandray tsy tapaka amin'ny mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy Nicolas Dupuis ny lisitrireo mpilalao andray anjara amin'ny fifantsanana kanina 2024 hoy nambarany ity mpanazatra ny Bareny Madagasikara ity. Mizotra antsakany sy andavany ihany koa izy ny fanomanana ny lalao manasa-dalana voalohany amin'io fifantsanana io samy mametraka tanjona ny amin'ny azona io amari-paizana vaovao io ihany koa ny rehetra ho iatrany ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nilaza ny tsampiambambany fa mankasitraka ny fidirana ho mpiambana ao anatin'ny OTAN ny filoham-pirenena sy ny Premier Ministre Finlande androany alakamisy no nanambaran'izy ireo izay fanapahan-kevitra izay. Mialy Raj Nombany Andry Rakotomalala. Ho fanamafisana ny fiarovana ny Finlande, io FDIB io no mandrisika sy angasitrahan'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre finlandais hiditra tsy misy atakandro ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Fanapahan-kevitra izay noraisin'izy ireo androany alakamisy ary olazaina mpahibe maso ao amin'ny vondrona io amin'ny alahady avy izao. Amin'io andro ihany koa mantsy araka ny voalaza no tokony andraisana fanapahan-kevitra mikasika ny politika ny fiarovana ny Finlande. Mananteny izahay fa atao haingana ao anatin'ny andro vitsivitsy ny dingana nasionaly mbola ilaina amin'ity fanapahan-kevitra ity. Hoy nambaran'ny filoham-pirenena finlandais izay mifandray tsy tapaka amin'ny Vladimir Poutine tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Miombon-kevitra amin'ity filoha ity ihany koa ny Prime Ministre Finlande izay Prime Ministre zandriny indrindra ny Eoropa. Manamarika fiovana lehibe eo amin'ny Finlande ary nanova haingana ny fomba fijery sy ny hevitry ny mpitarika ara-politika any an-toerana tahaka ny tany Suède izay mety hanambara haingana ny firotsahana ho mpikambana ao amin'ny vondrona OTAN ihany koa ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine ny 7 volana janoary lasa teo. Ny 7 isanjato amin'ireo 15 tapitrisa any an-toerana no fantatra fa efa mankasitraka ity fanapahan-kevitra ity araka ny fitsapan-kevitra nivoaka tamin'ny alatsinainy lasa teo. Mankasitraka ny idiran'ny Finlande ho mpikambana ao amin'ny OTAN ihany koa ny maro anisa amin'ireo solombavam-bahoaka 200 ao amin'ny parlement any an-toerana raha toa ka latsaky ny folo no nanohitra izany. Tsy midika ho fanoherana ny iza na iza ny fidirana ao amin'ny OTAN ho iatrany ny nambaran'ny filoham-pirenena finlandais ho Malala Ryboaryva ho setry ny fampitandremana rosianina manohitra ny Helsinki hiditra amin'ny firaisankina. Nanatsoaka hevitra ihany koa ny komitin'ny fiarovana ao amin'ny parlement ao amin'ity firenena ity ho malarivo ihany fa ny OTAN no safidy tsara indrindra ho fiarovana ny Finlande taorian'ny fanafihan'ny rosianina any Ukraine. Fatahorana hiakatra hatrany vola tsy ara-dalàna mivezivezy eto Madagasikara. Hoy ny avy ao anivon'ny Samy Finn nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo teny amin'ny foibe toerany androany. Tsy maintsy atao ny fitrandrana sy ny fanadihadiana anaramaso ireo vola tsy ara-dalàna eto amintsika singanina manokana amin'izany ny fanondranana volamena. Asin'Andria Malala Tokira Marolana anao ny fanadihadiana. Nahita mpiakarany avy telo eny ny vola tsy ara-dalàna mihodina eto Madagasikara raha apitaina tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra ny avy eo anivon'ny Samy Finn. Isan'ny tena nantonga ity fiakarana meopampana ity ny resaka fivoahan'ny volamena izay tsy misy vina amin'rehetra fa nafana tokoa tamin'ity fitondrana rajoelona ity kanefa tsy nahitana fiatraikany tamin'ny toe-karena malagasy. Dia nahita zany Samy Finn vola maloto ayahina fa maloto 790 miliara ariary 1800 miliara d'ariary ny vola suspecté hoe maloto teto Madagasikara tamin'ny taona lasa iny raha 770 miliara ariary izy tamin'ny taona 2020. Dia mihevitra ny Samy Finn fa farafahakeliny dia io 790 miliara ariary io isa-taona tsy maintsy ho tsirihana, tsy maintsy ho hita
fa tsy avela hoe vezivezy fosiny eto ny vola mety hiakatra zany io any aorianany arakaraka ny zava-misy eto ihany amin'ireo vola be diaibe ireo zany dia tamin'ny fanondranana antsokosoko volamena ny tena betsaka nahitana ireo vola iahina maloto be ireo dia manarakaraka an'izay ny fitaterana vola vahiny transport de devise mihitsy izy io makany ivelany ihany. Hatreto dia mbola tsy misy resaka mazava sy tatotra aty amin'ny vahoaka ny mikasika ireo fanondranana tsy ara-dalàna mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena ireo. Tolefa mangingina hatrany ireo anarana voatontonona sy voasaringotra ao anatin'izy ireny izay hainoana anaran'olona amin'ny ray petsapetsa amin'ny fitondrana sy olo-panjakana maro. Andrasana moa ny tatotra sy ny fanadihadiana ataony avy eo anivon'ny Pâques sy ny Bianco mikasika ity raharaha ity ary mba tsy hisy intsony mizana tsindrinila amin'ny fanadihadiana mifandraika amin'izany. Efa miatombotra ny fotoam-pifidianana ka tsy maintsy irsona ny tediavam-baolana mialoha ny anatanteran-jandy ialana amin'ny savorovoro hoy ny avy eo anivon'ny APSE antony nahatonga azy ireo nikarakara ny journée sociale mba hifampidiniana amin'ireo antoko politika maro sy fiarahamonim-pirenena satria dia samy voakasika amin'izany avokoa ny rehetra hoy ny fanazavana afitra Sondrabe manovitra Andriamalala. Mahatsiaro manana didy amin'ny fiainam-pirenena ny avy eo anivon'ny fiangonana katolika ka nanatanteraka fiaonana sy fanatrihana miaraka amin'ireo antoko politika maro mba hiara amin'jery vahaolana sy paikady matotra mialoha sy mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Manakaiky ny fifidianana zany zao amin'ny taona ho avy dia anisany tena hoe marary amin'ny fiarahamonina malagasy zany resaka fifidianana io sady anisany azo lazaintsika hoe fototra hijoroan'ny demokrasia eto amin'ny tany firenena dia izay no antony voalohany ny tena safidianana anazy io. Dia nanasa moa zany izay solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, solotena avy amin'ny antoko politika, solotena avy amin'ny mpitondra fanjakana ary solotena ihany koa avy amin'ny mpikirakira fifidianana sy ny olom-pirenena mazava ho azy. Angatahana amin'izy ireo zany ny mba handinika sy hiady hevitra zany amin'ny fanatsarana n'izany tontolon'ny fifidianana izany. Tonga teny atoerana namaly ny antso ny avy eo anivon'ny antoko tim nilaza sy nanizingizina hatrany ny solombavam-bahoaka fa zava-dehibe ny fiatrehana ny hetsika tahaka izao izay mikatsaka ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ary no hamafisiny hatrany fa endrika iray ahatongavana any amin'ny fikaonan-doha-pirenena izay tsy azo hidovirana ny fiaonana sy fifampitoniana tahaka izao. Hita sitrapa moa zany zay tato ato fa resy lahatra ny rehetra fa anisan'ny zava-dehibe ny fiatrehantsika fifidianana ampitoniana sy mangarahary eto amin'ny tany sy ny firenena. Nisy ny fanamarihan'ny ray aman-dreny izay mitarika izao fotoana androan'izao mahakasika ny hoe ilaina ny fangaraharany ny fifidianana na dia nisy aina ny fifidianana teo aloha izay tsy nahitana korotana teto amin'ny tany sy ny firenena dia ao zany ny fanahiana mety sy ny korotana raha tsy mila vahantsika mialoha ireo olana samihafa manodidina an'izay fifidianana izay. Izay feikevitra hita sy azo raisiny ato anatin'izany fiaonan'izany dia irina tokoa ny atongavana any amin'ny hoe fivelaran'ny fiaonana lehibe nasionaly mba hisiny ilay antsoina hoe concertation nationale satria ny fifaneken'ny rehetra ihany no hitondra filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy ahivina dia efa ela ny avy aty amin'ny mpanohatra no nitaky ny isian'ny fikaonan-doha-pirenena mialohan'ny fifidianana. Anton'izany indrindra hoy ny mpikarakara ny hetsika ny fanomezana sehatra ny rehetra ahafantarana fa mananjara didy avokoa ny olon-drehetra mialohan'ny fanaovana ny fifidianana mba tsy isian'ny savorovoro eto amin'ny firenena. Nanomboka androany ity fiaonana sy fifanakalozana etsy afaravohatra ity ka haritra 3 andro ary ifandimby andray anjara amin'izany avokoa ireo antoko politika maro sy ny fiarahamonim-pirenena. Ny marina tsy ho azo afenina sy soloina hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM androany raha nitondra fanazavana ny amin'ny fitokanana izay ataony Flora Rajoelina Etsero amin'izao fotoana izao. Tsy mendrika ny fihetsika avoiziny ho hiatrany fanazavana satria dia manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana kanefa mbola anaty fitondrana ny tenany izay manao tsinotsinona ny rehetra mihitsy ho hiatrany fanazavana. Asin'Andriamalala Toky Ramarla. Tsy mendrika amin'ny mahampitondra azy intsony mihitsy ny zavatra ataon'ny Flora Rajoelina manoloana ny zava-misy sy ny ataon'ny fitondrana amin'izao. Tsy misy tahotra senatra intsony amin'ny fampiasonana ny vahoaka ampangain'ny tenina ataon'ny mpitondra fanjakana ka mitady hevitra izay hanodikodinana ny saim-bahoaka amin'ny endriny maro. Fatatry ny vahoaka ny tantara rehetrarehetra tsy azo fafana ohatran'ireny resaka toeram-pianarana ireny
mahamenatra zay lazaiko hoe mahamenatra mihitsy ianao zany a hoe inona ihany ary zany no ataon'reto mpitondro reto amin'izao fotoana zao satria sa naharotsarina ny zavatra tsy vita amin'ireo ataoko hoe fampanantenana be da be ny lazaina nasaina nanofinofo ny vahoaka dia tsy vita le izy dia mitady hevitra hafa tsy mendrika zany zay le amafisiko misy fa tsy mendrika zany a amin'ny mampitondra voalaza ihany koa zany raha milaza ny tany izy hoe raha vahoaka zao dia efa lany sahady dia vao maika ozy aho hoe fa le filoham-pirenena ve lasa kandida toatra mbola tsy nitenika maninona ny mampiasa ny fahefana zay ananana hoentina hanapatona ny vahoaka toy izany za fitenena zany dia tsy mendrika mampafiloha ihany koa satria misy lalàna mifehy ao misy lalàna mifehy ao ny lehibe ny filoham-pirenena tsy lehibe nantoko zao sahady ve sao dia anamarina ny ahahany olona zany hoe fa nomanina daholo ny fitaovana sy ireo rafitra ahafahana ho any amin'ny fifidianana ka hampandresy ny filoha amin'izao fotoana izao satria izy vatana mihitsy no ataoko hoe miteniteny foana mialatsiny amin'ny fitenenana amin'ny mahafiloha azy fa tsy mampaolona azy fotsiny dia fitenitena foana ny fitenena toy ireny hoe efa raha vahoaka dia efa lany asy ny sisa ataoko efa tsy mendrika ireny. Mitoetra ny fomba mamoetra izay ataon'ny mpitondra ny amin'ny fitadiavana tombontsoa sy hevi-dratsy ahafahany mety hanodikodina ny fifidianana izay ho avy. Efa iaraha mahita fa miompana any amin'ny fitadiavan-tseza indray izy ireo amin'izao fotoana izao. Ho tohizana indray ve zany ny fampandrinadrisan'ny vahoaka malagasy izay efa tena leo sotofoka tanteraka ny fitondrana misy amin'izao. Ny vahiny tao anaty ny fandarana miara-manonja androany ny solombavam-bahoaka voafidy atao amin'ny distrika Amparafaravola nitondra ny akony dian'ny filoha Marc Ravalomanana Tanantoerana ny fanehoan-keviny izay tena fahombiazana tanteraka. Ankoatra izay dia noresahan'ny fandarana ihany koa ny mikasika ny fanabeazana izay ninapotehana amin'izao fotoana izao. Mitatitra izay vaovao izay Jessica Miray Andry Rakoto Malala. Ny farany volana aprily teo no nitsidika ny tany amin'ny faritra Aloatra Mangoro ny Antokotimo notarian'ny filohany Marc Ravalomanana. Fameloma maso sy ho fifampiarabanana tratra ny taona no antody. Tonga maro hatrany olona tamin'izay faritra nalehany dia ny tao amin'ny distrika Amparafaravola sy Ambatondrazaka. Faly ny vahoaka tany an-toerana ho ny solombavam-bahoaka. Hafa ihany ny Antokotimo, hafa ihany i Dada. Tsy nisy korontana tena lamina ara-dalàna ary faly le vahoaka ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny distrikana Ambatondrazaka sy ny distrikana Amparafaravola. Manao comparaison amin'izay ary isika satria tamin'ny fahafolo volana May lasa teo nahita an'iny zany zareo fanjakana satria tena tsy miracle zay zavatra zay na manafanira zay fahabetsahany le olona zay nahita an'iny fitondram-panjakana tonga dia baiko ny gouverneur sy ny préfet hoe ataovy izay tsy maintsy isy zavatra otokanana fa tsy maintsy ho avy ihany zay atoato. Anisany nofakafakain'ny fandarana ihany koa ny androany mikasika indrindra ny olan'ny fampianarana eto Madagasikara. Ny hoavin'ny taranaka mihitsy noho niny ity fitondrany ity potehina ho hiatrany ny fandarana miara-manonjy. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona izany hoe fitokonana lavareny ataon'ny CSS, mpandrara sy ny mpianatra miaraka izany. Tena tsy mbola nisy etran'izany nandritry ny 80 taona. Nisy dia hoe nisy fitokonana kely de passage nandalo, nisy zany. Ary tsy mbola nisy zany hoe ny telo tota zany manao fitokonana miaraka. Izy zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra, ny PAT zany hoe ny mpandrara dia ny mpianatra. Fa na mpianatra fotsiny manao dia any iny dia voava iny dia milamina. Afaka mataona ny andray misy fihetsehana kely fatarany karama amin'ny PAT dia any iny. Na misy zavatra takin'ny CSS manodidina amin'ny hery complémentaire foana zao izy moa toy an'le hoe fizakantena zany le mbola ady ve eny anivony ACC. Fa mifandona le izy le telo tota mihitsy miara-mihetsika amin'izao fotoana izao. Ary tonga amin'izany hoe université maty zany. Tian'izany eny le tena le avenir le Madagasikara miaingany amin'le elita mihitsiny, le omanina mihitsiny hitondra fanjakana, handamina fanjakana. Donc tsy maintsy misy génération vaovao zay ampianarina amin'izao fotoana izao zanatsika tsy maintsy handamina mandray an'le Madagasikara tontomoto. Nefa le izy tsy tafavoaka, io le izy potika io. Ankoatr'izay, noresahan'ny miara-manonja ihany koa androany ny mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, ny mikasika ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.
dia izay indray tonga lasy tonga vavy no masakazona tolotra anao tamin'ity anio ity mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany aza-tonoina aorian'ny fampahalalam-baovao no anarahinao ny Global News aorian'izay kosa ny famerenana ny fandarana ahona marina ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe EKS ovio kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina ny sampana fampahalalam-baovao mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray veloma tompoko.